ry havana malala ampitomboina mandrakariva aminareo aniny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo amin'ny aran'ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Alahady fahasivy ambin'ny folo ny volana avrily 2024 lahady faharoa ary amin'ny Pasika ry havana hitondranam-bavaka ny sampana lehilahy kristianina. Fala fanatindravana isika androany na ny akaiky na ny lavitra satria amin'ireo efa mandroso moa zany teknôlôjia dia na lavitra na dia afaka mifanatitava zao ary hiaraka amin'ny voninahitra an'Andriamanitra zany nefa mitateraka dia noho ny fitiavany ny fitantanana. Lohevitra androandro avana dia ny hoe araka ny hitantsika io mitady olona tsy tanteraka Andriamanitra, mitady olona tsy tanteraka Andriamanitra fa ireo atsangany, avotany ary irahany. Averiko ihany, mitady olona tsy tanteraka Andriamanitra fa ireo atsangany, avotany ary iarahany. Raha malala ny tompo iara idera isan-karazany tompo isika amin'ny famakina ny Salamo 4:40. Tompo, ianao soa ananako azo ararina aminao ary amin'ny olona masina ambonin'ny tany ireo ny olona tsara laza sy hitako indrindra. Obe ny fahoriana izay manovan'Andriamanitra takalony ahy, tsy mba hanatitra mifanatitra adiny aho ary tsy mba ho tononon olotro ny anarana. Jehovah no anjara lovako sy kapokako, ianao no mampaharitra ny anjarako. Efa voapaharitra ny anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra, eny manandova tsara aho. Saotra ny Jehovah izay manome sainahy aho ary na amin'ny ady laza dia mananatra ny fo. Ataoko anatrehako mandrakarivo Jehovah, teo akavanako izy ka dia tsy harozorozo aho. Izany ny falian'ny foko ravoravon'ny fanahy, eny ny nofoko aza hitoetra sy manana iahy. Fa tsy ho fononao any amin'ny fiaina tsy hitany ahy, tsy hamela ny ray masinao latsaka ao amin'ny lavaka ianao. Mampafantatra ny lalanainy ianao, fa avokisa fifaliana no anatrehanao ary fahafinaretana no atananao ankavanana mandrakizay. Amen. Ataontsika ny ravorahatra. Oh
Alléluia, Alléluia. Midera sy mankalaza ary misaotra anao zay ry Tompo no ny soa rehetra nataonao taminay dia zay tsy fantatray sy saroana vaively nefa hivelomanay isan'andro. Tanterao sy amarino eto Tompo ny teninao amin'ny fanetrehana ny olona mivory amin'ny anaranao fa mangitahitanao izahay. Koa tario izahay amin'ny zavatra rehetra ataonay ho fanomeza amboninaitra ny anaranao amin'ny masina ray sy zanaka ary fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay no anaovana izany vavaka izany. Afaka mipetraka amin'ny fotoana Tompo. Ry havana malala, enoy ampanajana ny teny manambara ny sotrapon'Andriamanitra antsika. Hoy ny Tompo. Kanefa izay no heveriny izao tontolo izao ho adala no afidin'Andriamanitra hampahamenatra ny endry. Izay no heveriny izao tontolo izao ho osa no afidin'Andriamanitra hampahamenatra amin'ny matanjaka. Ary izay no heveriny izao tontolo izao ho ambany sy fanaratsy dia izay ataony tsy ho zavatra no afidin'Andriamanitra hatsinotsinona izao tontolo izao izay ho zavatra mba tsy hisy mihitsy olombelona mahazo mirearea eo anatrehan'Andriamanitra. Endriavana mandroana izany sitrapon'Andriamanitra izany dia mahatsiaro tena tsy tanteraka isika. Kalao angina andiny tena isika. Tompo, mamindafo aminay araka ny fahasoavanao, araka ny alehibe ny fiantranao, sasao madio izahay mba ho afa-keloka fa tsy manao ny sitraponao. Tsy vitany hoe tsy manaraka ny sitraponao ihany izahay fa ny mifanohitra amin'izany ary no ataonay satria tsy vitany manambony teny izahay fa mbola manindry ny efa lavo ihany koa. Tolory fo madio fa netreteny izahay Andriamanitra satria ny fanatitra ao anao dia fanahy torotoro. Ny fanahy torotoro sy mangorakoraka tsy mba ataonao tsinotsinona. Amin'ny aranan'i Jesosy mpamonjy anay. Efa voadinika ao Andriamanitra. Voadinika, efa voadinika Andriamanitra, ny fiainanay zanak'olombelona. Tsy misy izay miavinamy tsy tanao, ianao no maniniza l'Andriamanitra. Ino ny fikasana oratra
Riavana malala ho antsika izay mibebaka marina tokoa dia enoy ka raisa ny famikeloka atolotr'Andriamanitra ary eo am-pitsanganana no anaovantsika izany. Hoy ny Tompo, ny rason'i Kristy toy ny ranony zanak'ondry tsy misy kilemy ary tsy misy petipetina. Izay fantatra raha teo fony tsy mbola ary ny fandoenan'izao tontolo izao, fa efa naseho tamin'izao andro farany izao noho ny aminareo. Izay mino an'Andriamanitra amin'ny alalany dia ilaina nangana azy tamin'ny maty ka nanome voninahitra azy, mba hiorenan'ny finoanareo sy ny fanantenanareo amin'Andriamanitra. Amen. Voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Noho izany dia aoka isika hizara fiadanana satria nandray fiadanana maimam-poana avy amin'Andriamanitra amin'ny ankavia sy ny ankavanantsika. Afaka mipetraka amin'ny fiangonana toa.
eny efa namela heloka antsika Andriamanitra noho ny fahasoavana. Ankehitriny izy dia izarany teniny amintsika amin'ny alalan'ireo mpanompony. Noho izany anatona azy tsika andreny teniny. Ko ataontsika ny hira voalahatra, ny hira 570. Maritra izany dia efa manatona aty anoloana ireo izay manana anjara amin'izany. Hiaraka hivavaka isika. Tompon'Andriamanitra io, sotranao izay fa mbola nomenao fotoana ahafahanay mampiresaka aminao, ahafahanay koa mianatra zava-tsoa avy aminao miaino ny teninao. Ankehitriny Tompo, mangataka izahay mba kasio ny fiainonay, mba ho mpiaino tsara izahay, mba kasio ny fona ihany koa, mba hahita hery ireo zava-tsoa izay tianao hifampizarana aminay. Ary indrindrindrindra ampahirezo izahay amin'ny fampiarana izany. Ampio koa izay mpanomponao tsirairay avy reto izay hamaky ny teny mba ho voavaky tsara ny teny araka ny tianao. Ary indrindra ihany koa ny mpanomponao izay hizara ny hafatra avy aminao. Koa ampifatoy aminao izahay ankehitriny ry Andriamanitra io, mba voninkenanao izahay. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Afaka maka ny soratra azy antsika tompoko. Izany dia hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly faharoa 520 hatramin'ny 730. Asan'ny apôstôly faharoa 520 hatramin'ny 730. Rehefa hita izany dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa nitsangany Petera sy ny iraika ambin'ny folo lahy dia nanandra-peo izy ka nanao taminy hoe: ry rahalahy Jiosy sy izay rehetra moniny eto a Jerosalema, aoka ho fantatrareo izao, ka inoa ny teniko. Tsy mamo araka ny hevitra ireo tsy akory ireo, fa voaora fahatelo ihany izao ny andro. Fa izao ilay nampilaza amin'ny Joela mpaminany hoe: ary amin'ny andro farany, hoy Andriamanitra, no andratsahako ny fahafanako amin'ny mofo rehetra, ary ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo aminany, ary ny zatovinareo ahita fahitana, ary ny lahy antitrareo hanomofy, ary ny mpanompoko na lahy na vavy dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany, ka dia aminany izy. Ary misy fahagagana eny amin'ny lanitra ambony ao, sy ny famantarana amin'ny tany ambany, dia rà sy afo ary zavony setroka. Ny masoandro ampodiana ho aizina, ary ny volana rà. Alohan'ny tongavana ny andron'i Jehova dia ilay sady lehibe ny malaza, ary nazovy no iantso ny anaran'i Jehova dia ho vonjena. Ry rahalahy Israely, mianohy izao teny izao: Jesosy avy any Nazareta, lehilahy nasehon'Andriamanitra teo aminareo tamin'ny asa lehibe sy ny fahagagana, ary ny fahamantarana
izay nampanaovan'Andriamanitra azy teo aminareo tahaka ny fantatrareo ihany. Izy efa natolotra araka ny saina niniana sy ny fahalalàn'Andriamanitra raha teo, dia nomboanareo sy novoenareo tamin'ny tanin'ny olona tsy tandalàna. F'Andriamanitra nanangana azy rehefa nahafaka sy fanahitaina ny fahafatesana satria tsy laitra ny aozonina izy. Fahita vita nilaza hoe hijery an'i Jehovah teo amin'ny atrehanareo mandrakariva aho satria eo ankavanako izy. Mba tsy hangozongozo aho dia izany no nifalian'ny foko sy ny ravoravon'ny lelako. Ninovoko koa hitoetra amin'ny fanantenana fa tsy ho fonao ho any amin'ny fiainany tsy hita ny aiko, ary tsy hamela ny iray masina ho tratry ny lo ianao. Fa mampafantatra ahy ny lalan'ny aina ianao, ampifaly ahy indrindra amin'ny tavanao. Ry rahalahy, aoka ho mba hilaza aminareo marina ny amin'ny Davida patriarka, fa efa maty izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto amintsika mandrakandroany. Ary satria taminany izy ka nalala fa Andriamanitra efa namory fiainana tamin'ny fahaizay nateraky ny kibony mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany. Koa raha nahita raha teo izy dia nilaza ny fitsanganan'i Kristy, fa tsy nafoy ho any amin'ny fiainantsihity izy, ary nofo mihitsy tratry ny lo. Izany Jesosy izany dia efa natsangan'Andriamanitra, ary vavombelona izany izay rehetra, ary rehefa nasandratry ny tananakavanan'Andriamanitra izy, ary nandray tamin'ny iray ny fanahy masina izay lokasainy, dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao izy. Mbola toizana ny vavany tena. Izany dia hita amin'ny petera voalohany. Petera voalohany toko voalohany dia ny 17 ka hatramin'ny 20. Petera voalohany toko voalohany dia ny 17 ka hatramin'ny 20. Ary raha ilay tsy mizatavan'olona fa mitsara araka ny asany rehetra no antsoinareo hoe ray, dia mitondra tena ny fahatahorana mandritra ny antony fivahiniananareo ety. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena adala izay azonareo tamin'ny entin-drazana, fa tsy ny ranon'i Kristy toy ny ranon'zanak'ondry no tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina, izay fantatra raha teo fony tsy mbola ary ny fandrena zao tontolo izao, fa efa naseho tamin'izao farany izao noho ny aminareo. Izay andro farany noho ny andro farany izao noho ny aminareo, izay minan'Andriamanitra amin'ny alalany dia ilay nanangana azy tamin'ny maty ka nanome voninahitra azy mba hitoeran'ny finoanareo sy ny fanantenanareo amin'Andriamanitra. Faranantsika ny vaky tena amin'ny Luc 24:13-35. Ary indreo nisy roa lahy tamin'ireny nandeha tamin'izany andro zany ka nivohatra atao hoe Emaosy, tokony ho enimpolo tadio raha ny Jerosalema. Dia niresaka ny amin'izany zavatra rehetra nanjo izy. Ary raha mbola niresaka sy niara-dalana sy niara-ny saina izy dia nanatona Jesosy hiaraka taminy, nefa ny mason'ireo no azonina mba tsy ahafantatra azy. Ary hoy izy taminy:
ahoana izao teny resahinareo ety ampandehanana izao dia nijanona ireo sady nalahelo tare. Ary ny anankiray izay atao hoe Cléopas namaly ka nanao tamin'ny hoe ianao irery fa novahiny mitoetra amin'ny Jerosalema tsy mba mahalala izay zavatra tonga tao amin'izao andro izao fa ho izy taminy zavatra manao aona moa zany. Ary hoe izy roa lahy ny amin'ny Jesosy avy any Nazareta, mpaminano mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra, dia ny amin'ny nanolorany dia ny amin'ny nanolorany ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanapaka eto amintsika azy anamelohany azy ho faty sy nanombohany azy tamin'ny azo fijaliana. Nefa natenenay fa izy no ilay efa hanavitra ny Israely, ary tsy izany ihany fa androany no andro fahatelo hatry izay natongavany izany. Nefa kosa ny vehivavy sasany izay namanay na very hevitranay fa tany amin'ny fasana maraina koa izy, ary raha tsy nahita ny faty izy dia tonga ka nilaza fa efa nahita anjery niseho kosa, izay nilaza fa velona izy, dia nandeha ny sasany izay nompanay ka nakany amin'ny fasana ary nahita araka izay nolazain'ny vehivavy, nefa izy tsy hitany. Ary hoe izy tamin'ny ry adala sy votsasaina ka tsy mino izay rehetra nolazain'ny mpaminany, moa tsy tokony ho niaritra izany fa Kristy ka hiditra any amin'ny voninahiny dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ka nanambara tamin'ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. Rehefa teo akaikin'ny vohitra izay efa alehan'izy roa lahy izy, ary Jesosy toa nanao andeha lavitra kokoa. Fa ireo nanery azy ka nanao hoe mitoera aty aminay fa efa ho hariva izao ka lasan-davitra ny andro, dia niditra hitoetra tao aminy izy. Ary raha niara nipetraka mihinana teo aminy izy dia nandray ny mofo ka nisaotra dia namaky sy nanolotra izany, dia nahiratra ny mason'ireo ka nahalala azy, fa izy kosa tsy tonga tsy hita. Dia niresaka hoe izy tsy nangorakoraka va ny fotsika raha niresaka tamintsika tany an-dalana izy, ka namoaka ny hevitry ny soratra masina tamintsika.
dia niainga tamin'izany ora izany izy roa lahy ka niverina nakany Jerosalema ary nahita ny raiky ambin'ny folo lahy mba amin'ny izay rehetra azy izay ry momba azy tafangana tao sady ilaza hoe efa nitsangana marina tokoa ny tompo ka efa nisy eo tamin'ny Simona ary ireo kosa dia nilaza izay efa nisy eo teny an-dalana sy ny nahafantarany azy tamin'ny namakeny ny mofo. Ray masona manasiana ny famarinana ny teninao ny famarinana. Amen. Aleon'ny torin'ny ray aman-dreny mpitandrina antsika aza alohan'ny andrasana ny hafatra to dia ataontsika ny hira voalahatra zava-tsoa tokoa ny fitsipika ao. Iaraka hivavaka isika. Arak'izany hiry izany zoto dia hirinay mba ho tanteraka tokoa eo amin'ny fiainanay mba tsy hisy elanelany tahaka ny elanelany atsinanana ny andrefana ny hira vetesinay sy ny fiainanay azy. Raha ny hira tokoa dia hoe soa tsy manam-paharoa, sarobidy, lova, mana. Nefa raha tena mijery ny fiainanay izay dia tsy dia zany loatra, toa tsy sarobidy loatra, tsy mamy,
tsy hoe tsy manam-paharoa fa indraindray raha ny farany ny fametrahanay ny teninao ilay teny fiainana kanefa ianao Andriamanitra fantatray fa mitady anay eo amin'izay misy anay na dia lavitra toy izany azy na dia mifanohitra sy misy elanelany azy anjahatra teneny vavanay irinay irainay sy ny ataonay dia Andriamanitra mitady anay eo amin'ny toerana izay misy anay ianao ary tsy vitan'izany fa Andriamanitra koa manangana anay amin'ny alalan'ny teninao manangana izay rehetra kivy manangana izay rehetra lavo ninona mety endrika izany fahalavona izany koa apatsiaivo ary izay tompo anio fa tsy vitany hoe olona natsangana tsy vitany hoe olona verika hita indray fa olona voavidy olom-boavidy olona sarobidy koa izay ao anatreanao mitenena aminay araka ny fombanao tompo. Oui Seigneur, avec nos paroissiens francophones ici présents, ou ceux ou celles qui nous suivent par YouTube, ou ceux ou celles qui vont réécouter cette prédication en podcast, viens nous chercher, Seigneur, là où nous sommes, là où nous en sommes. Relève ce qui est abattu en chacun de nous. Rappelle-nous que nous sommes rachetés à grand prix, selon les textes que nous avons lus tout à l'heure. Rallume le feu dans nos cœurs et remets en nous, ou remets-nous surtout en marche avec toi. Et fais de nous des témoins vivants au nom de Jésus-Christ. Amen. Afaka mipetraka isika. Ny lohahevitra dia hoe mitady olona Andriamanitra. Araka ilay vaky teniteny teo zany no natambatra naravina dia nanompanana izay lohahevitra izao hoe mitady olona Andriamanitra. Ary ny olona tadiaviny nefa dia olona tsy tanteraka. Ary io olona io rehefa hitany dia atsangana, avotany ary rana. Zay ilay lohahevitra anio zany. Ary raha nanaraka ny vaky teny teo tsika dia miverina imbetsaka ny hoe lehilahy atsangana sarobidy zany miverina teo avokoa. Ary izany indrindra no iarabana ny sampana lehilahy kristianina amin'izao alahady fa 7 ny volana aprily izao izay natokany fiangonana hitrotrona-bavaka ny sampana lehilahy sy ny lehilahy kristianina rehetra eto amin'ny fiangonana. Dia izay tokoa hoe mitady lehilahy Andriamanitra zay no afaka anompanantsika azy indray ho an'ny lehilahy kristianina zany. Ary tsy ny lehilahy kristianina fa na vehivavy na tanora na lehibe fa afaka raisitsika koa hoe mitady lehilahy Andriamanitra. Mitady ray mpianakaviana izy, mitady zoky, mitady dadabe fa ireny dia olona tsy tanteraka fa izy no anangana azy. Raha misy amintsika zany mieritreritra hoe zany ka tena tsy tanteraka, zany tena reraka, dia vous êtes un candidat. Olona ao tafiditra ao amin'izany olona tadiavin'Andriamanitra zany ianao isika. Dieu cherche, il relève, il rachète, il remet en marche et il envoie. Si on peut résumer ainsi le texte d'aujourd'hui. Et regardons comment Jésus agit concrètement dans la vie des hommes et des femmes qu'il cherche à travers les 3 textes que nous avons lus. Voalohany zany dia resitsika eo amin'ny filazantsara ny soratan'ny Luka toko faha-efatra amby roapolo teo tamin'ny Pasika isika dia nahita na hatsiaro ny aina fa ny
vavolombelon'ny fitsanganana amin'ny maty voalohany dia tsarotsika vehivavy ary ny vidin'ny tompony itsy zany satria teo amin'ny fiarahamonina tamin'izany ny vehivavy ny fijoroana vavolombelona eo anivon'ny fitsarana dia tsy manan-kery le témoignage des femmes en matière de justice à l'époque ne prévalait pas. Misy vehivavy zany hoe mahita fisehoany zavatra izy hoe vonoan'olona dia hijoro eo amin'ny fitsarana izy hoe za tena nanatrika an'izany dia tsy manan-kery fa reny vehivavy reny no najorony tompony ary natsangany ho vavolombelony filazantsara ary reo no lasa niteny tamin'ireo mpianatra raiky ambe folo ry zalahy mihidy trano no mitahotra ka nosa ihany ane izay lehilahy zao ary zay nitsondrana mbavaka anay alahady toy izao hoe mihidy atrano tao izy satria ny orooro hoe nisy tsaoko nisy fake news na elo hoe ny mpianatra no nangalatra amin'ny fatiny Jesosy dia matahotra eo dia mihidy trano double tour verrouillage matahotra fa le vehivavy indray fanakamaleny pitrapitra reny no lasa nakanepasana andeha anao ny adidy farany kinanja niaona tamin'i Jesosy izy ary lasa vavolobe ny fitsanganana tamin'ny maty zay no hitantsika tamin'ny Paska dia mitoy ihany izy fa anio indray zany dia lehilahy indray no tadiavina Jesosy eto lehilahy no tadiavina ary tena iopana amin'ny lehilahy izy nefa tsika rehetra samy ahazo avokoa dia zao indreo amin'le vakiteny fa nikatoko fahefatra amin'ny roapolo teo raha afaka projetena le izy dia amin'izay mba raisitsika le izy satria hitatsika le voalazan'le tenin'Andriamanitra teo zay nivakina teo misy lehilahy roalahy zany ny anankiray amin'ireo ihany no fantatra ny anarany hoe Cléopas indreo andeha ny fahatelo ambe folo nisy roalahy tamin'ireny nandeha tamin'izany andro zany akany amin'ny vohitra atao hoe Emaus tokony 80 stadio izany hoe 12 kilometatra miala ny Jérusalem makany Emaus de Jérusalem à Emmaüs il fallait faire 12 kilomètres dia reo amin'izao andro zao le tamin'ny fotoana zay nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty zany zany hoe telo andro taorianany zavanseho zany namononan'i Jesosy ary eto mpianatra reto le raiky ambe folo lahy mihidy atrano mangovotra pararetra matahotra dia mihidy atrano dia izy roalahy reto indray lasa ho any Emaus mitsoka dia eritrereto le teny zay ny hoe rehefa mamaky teny ohatr'izao tsika dia tsara tsakosakotsika tsara satria amin'ny teny zay misafidin'ny mpanohatra amin'ireo dia manandanja avokoa miala ny Jerosalema izy dia ho any Emaus dia teny an-dalana izy ireo izy roalahy dia niresaka ny zavatra nitranga niresaka ny traumatisme satria c'était un traumatisme hoe Jesosy nomboana teo nefa le Jesosy nanakina ny fiainana zay hitantsika rehefa avy eo ary mbola niresaka izy roalahy sady niady hevitra misy discussion be zany teny an-dalana ohatran'ireny lehilahy ohatran'hoe lehilahy etontsika zao ohatra ke araisina ohatra fotsiny zava-miseho any Iran dia samy manany heviny dia mafana eo izy miakatra mety zao misy zao misy ary miresaka ny any tamin'ny avitsika dia manany heviny kazao dia ohatr'izany no azo eritreretina tamin'izy roalahy reto rehefa ahoana ary no maty Jesosy efa mitaka ve izy nanankinana fa inona ary ny olana sanany discussion teny an-dalana avy any Jerosalema ho any Emaus dia manolona zany fisehoany zavatra izy reto zany dia zao vokatra zay le hoe Jesosy nombona zay dia nalevina dia tena hoe ny ilazana azy dia zao tena hoe diso fanantenana very fanambola vela hoe ny malagasy tena hoe difotra zay no entina ilazana azy dia tamin'izay indrindra nefa araka le loha hevitra hoe mitady olona Andriamanitra ao amin'i Jesosy dia raha mbola niresaka sy niady hevitra izy roalahy teny an-dalana
tena natona Jesosy ka niaraka taminy tsy toetra n'Andriamanitra. Rehetra amin'ilay olona le tena hoe ny olona rehetra rehefa amin'ny andro pasika ohatran'izao dia miakatra amin'ny Jerosalema, fa izy reto indray a ny mifanohatra amin'izany nataony. Ary reto izy roalahy reto dia tandinitsika sy ny akabeazantsika rehefa mandalo olana, mandalo sedra, dia ny mitsoka amin'ny fiangonana nataony. Ny miaka jerentsika rehefa avy eo inona ny dikany hoe Jerosalema, ary inona ny mety ho hevitra hoe Emaosy na Emmaüs. Dia reto zany niala ny Jerosalema indray izy ho any Emaosy na Emaosy teny malagasy. Dia nidy Jesosy nanatona azy dia niaraka nandeha taminy, asa telo lahy indray zany eny an-dalana. Dia ireo tsy nahalala hoe Jesosy eny tia miaraka amin'ity, ohatrany tsy fahalalany olona maro hoe Jesosy eny eto ho am-piangonana miaraka amintsika eo izy, fa indraindray eritreretin'ireo ho any am-piangonana ao avo. Dia izy roalahy reto ao mandeha, dia tsy fantany Jesosy hoe Jesosy eny io miaraka miresaka amin'io, fa heveriny fa ohatrany olona tsotra rehetrarehetra hoe c'est un copain quoi. Dia satria nahoana nosakanana ny mason'izy ireo, nosakanana zany ny masony amin'ilay ny fahenina ambin'ny folo. Tsy hoe Andriamanitra nanakana azy, tsy hoe ny fanahy ratsy no nanampina ny masony, zany mantsy mieritrretina antikana zao. Fa zao tsy malala n'Andriamanitra ny olona raha tsy izy Andriamanitra no mampafantatra ny tenany amin'ny olona. Ça ce qu'on appelle la révélation. On ne peut pas connaître Dieu si ce n'est pas lui qui se fait connaître à nous. Zay le révélation. Ary zay no mahatonga lety hoe tsy fantany na dia miaraka amin'izao ara fa Jesosy satria ny masony no sakanana. Dia Jesosy nanatona azy ary hoy Jesosy taminy, inona zany discussion anareo zany, inona zany resahanareo ety am-pandehanana zany. Fantany nefa miresakireo, fa eto izy amin'ilay teny malagasy toetrany hoe manatsafa, hoe fantan'izao le zavatra dia inona resahanareo efa fantany. Zay ny azy ny fomba fidirany sy fitampiavan'ny olona. Fantany tsara manjoany reto izy mirahalahy reto, fantany fahadisom-panantenany, fantany zavatra manjoa azy. Dia tsy tonga izy dia manao forcing hoe zany eny Jesosy e, fa manatsafa izy hoe fa inona izato resahanareo eto am-pandehanana izany. Dia teo dia nijanona ireo sady nalahelo tare. Tena tena hoe varahotsana tare, nalahelo izy, nalahelo tare izy no ny fahadisom-panantenana. Ary hitantsika eo ao aorianao ny toyny zany, ny antony zany fahadisom-panantenana zany, satria izy ireo ihany no nilaza azy eo amin'ny andininy manaraka eo. Nalahelo tare izy noho ny fahadisona lalana, ny fahadisom-pijery. Dia eo no azavaiko le hoe avy amin'ny Jerosalema izy ho any Emaosy. Jerosalema dia azo adika hoe tanàna ny fiadanana. On peut traduire Jérusalem par ville de paix. Zany hoe le tanàna izay honenan'Andriamanitra hanorenany fiadanany, hanatanterahany teny fikasany ary hanehoany ny famonjena. Ao amin'ny soratra masina dia zany Siona, Jerosalema, le tanàna masina amonjen'Andriamanitra ny olona. Zay zany Jérusalem, c'est la ville de paix, le lieu où Dieu établit sa paix, où il accomplit toutes ses promesses dans l'Ancien Testament, et c'est le lieu où il révèle son salut. Zany famonjena ataony. Dia le Jerosalema zany lay tany na tanàna ny fiadanana, la ville de paix, dia lasa koa toerana nanomboana Jesosy. C'est devenu le lieu de la croix. Mais c'est justement là que la vraie paix est accomplie. Satria zay ma Jerosalema ny Jerosalema, ny olona mieritreritra hoe Jerosalema dia hoe tanàna fiadanana, fa teo no nanatanterahana ny fampihavanany ny olona aminy sy ny mampihavanany ny olona amin'ny olona sy ny olona amin'ny tenany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Teo nanomboana ny zanany ary teo namonjena izao tontolo izao tao Jerosalema. Dia ny mahagaga dia izao le tanàna ny fiadanana no ny tsoahan'izy roalahy, no ny fahadisom-panantenana, no ny zavatra niseho taminy. Dia lasa izy nakaizy, lasa izy nakany Emaosy.
dia emosy indray a dia izao azo adika zany satria le teny hébreu ohatran'ireny zany a langue sémitique ohatran'ireny dia manana heviny maro le izy fa tsy mba anankiray dia azo adika avy amin'ny teny hébreu izy io hoe hafanana na loharaniko hafanana Emmaüs pourrait signifier de l'hébreu zany hamat chaleur ou source chaude, lieu chaud, source chaude. Et ça devient le symbole d'un refuge humain sans Dieu. Ça y est, c'est devenu un refuge, le symbole d'un refuge humain sans Dieu. Dia raha iseo fa rehefa mandalo olana isika mandalo zava-tsaro sika tsy fisinitsika dia manao atao amin'ilay mpianatra reto miala amin'ilay tanàna ny fiadanana ny Jerosalema izay ampanantenan'Andriamanitra ny famonjena fa makany amin'ny toerana izay eritreretintsika azahoana fiadanana izay tsy misy an'Andriamanitra. C'est très capital. Rehefa mandinika ny fa maninona no Jerosalema sy Emmaüs ary zany no ataontsika makany amin'ny toerana izay eritreretintsika azahoana fiadanana fifaliana fa tsy misy an'Andriamanitra. Ce qu'ils ont fait, ces deux disciples, un endroit où on va pour fuir, pour se calmer, pour oublier quelque chose. Ah, c'est plus fort que moi, donc il faut vraiment faire un bulle. Zay le Hamat, zay namey an'le teny Emmaüs amin'le izy. Ary rehefa nanao fandiniana tsotra kely somary mihazo tolony izy dia nahita an'izao hoe mitovy fototra même racine avec le mot amam. Tena le manao amam reny le bain chaud sauna. Zany hoe mahazo hafanana te azo hafanana satria malahelo. Zany olona rehefa ao anatin'ny dépression, rehefa ao anatin'ny fahadisom-panatenana, rehefa anatin'ny olana maro be zao te mba azo hafanana izy satria mangatsika ny fony. Saingy izao izy roalahy reto dia mitovy amin'ny fanaon'ny olona maro na dia kristiana azy mitady hafanana ivelan'Andriamanitra. Emmaüs dia miala ny Jerosalema indray mitodiana lamosina. Nefa ao na mpanantenan'Andriamanitra ny fiadanana, tanàna ny fiadanana, ville de paix. Zay zany le izy eto dia efa azoko azontsika atsaina sahady ny zavatra holazain'ny soratra masina eto. Emmaüs, c'est les lieux de la chaleur humaine comme un hammam. Eto dia sao dia tsy makany amin'ny hammam andreo izy pasteur zay ndreo mantsy le raccourci fa endrika sary izy ohatry zany tokoa ny olona ary ny akabeaza atsika za misy indraindray rehefa sendra misy olana be dia be ny endriny dia le hany hitatsika eo le vaky teny tena mamaolana no todiana lamosina ohatra ny isin'ny rahalahy reto miala any Jerosalema fa là c'est une Emmaüs. Et ces deux hommes-là, ils s'éloignent de Jérusalem. Parce que, pourquoi? Parce qu'ils sont découragés, ils sont désespérés, ils ont perdu le sens. C'est comme si c'est désorienté. Là, ça arrive, là, ça arrive, là, désorienté, déboussolé, délocalisé. Zany no ampiasana gologolo tena dia izany le tony reto noho ny fahoriana. Ary afaka miditra amin'ireo tantaran'ireo ireo tsika indraindray rehefa mandalo fahoriana reny. Raha maka minitra na sekonda vitsy tsika dia indraindray rehefa hitonana zavatra mahinitra an'izao dia déboussolé ohatr'izany, désorienté, désespéré, déprime, burn-out. Ao daholo le terme moderne amin'izao fotoana izao. Dia mitady vahaolana fa any Emmaüs. Dia manoloana an'izany dia izao hitan' Jesosy zany ary zany mihitsy n'olona tadiavana. Raha sendrantsika zany hoe tena zany manao lista be dia be za ohatr'izao ny tokantranoiko, zao ny vadiko, zao l'autre, zao ny zao
araka nresaka mana zao ny fahasalamana zao ny aretina zao ny tsy fisina ny vola zao ny trosa zao ny zaososo vous êtes un candidat Dieu vous cherche en Jésus tena zay mihitsy ny natongavana hoe tsy tonga hitady ny olomana fa hitady olona ohatr' zany et comment il fait il vient à leur rencontre. Il vient à la rencontre de ces deux disciples qui sont découragés, désespérés. La liste est longue. Et il ne les attend pas au temple. Afaka antenizay ho familiny lisany makany aty ny toerany fa tonga izy manatona azy. Il va vers eux sur leur chemin. Et Jésus ne commence pas par corriger fa olona natao lisany aty arino tokony ho izy diso lalany nareo non, il commence par les rejoindre. Il vient les chercher là où ils sont et ny ndalana ho any eny Mosy dia lasa izy nakany tady azy zay ty Andriamanitra ty rehefa mitady tsy mitady olona maro izy tsy mitady olona tanteraka izy tsy mitady fa le olona ohatran'reto dia rehefa miditra eo izy tarao izy indray ary manatsafa fa inona ny resaka reo e ny vavantana fa te hiditra tsy te hiforce izy hoe tsy maintsy manaraka anareo dia entina atao hoe démarche reny accompagnement tamin'ny décembre nanao formation na hoe accompagnement des personnes post traumatique dia mahita ny tsy mamaky ny ty manomana tsitsika tena enjana le andriamanitsika fa tena hoe ao amin'le démarche zao mihitsy no fanao reny thérapeute rehetrarehetra reny rehefa manao accompagnement des personnes miditra izy dia manontany fena resaka lisany ato e daotra hoe teny lehilahy tsy nady ny ady ahoana teny lisany ato lesy ahoana inona zao resaka rezo dia ny teniny anankiray tamreo i Cléopas dia zao no navalina Jesosy rehefa nanontany Jesosy hoe andiny fahavalambey folo verset 18 ary ny ray izay atao hoe Cléopas dia namaly hoe ianao rery ve no vahiny mitoetra Jérusalem za raha io any Emmaüs dia rehefa izy mitsite Jérusalem ianao rery ve no vahiny toetra Jérusalem ka tsy mahalala ny zavatra nitranga tsy nijery ny dernier news ny vaovao fara tsy mahalala ny zavatra nitranga amin'izao andro zao dia hoe Jesosy tara le izy tsy miteny hoe fantako za ndray hoe mampianarinareo nefa Cléopas zay le izy l'homme découragé décourage l'homme blessé blesse virulent attaque agressive be ianao ve tsy malala azy rehefa misy olona zay agressif izy dikan'izany il est agressif ary fantatr' Jesosy zay ary zay no natongavana dia tsy namano izy ary teo zany ndray menao lesona nefa sy za c'est moi l'objet de l'histoire nareo mijery an'le izy fotsiny ianao ve tsy malala zavanitranga eto Jérusalem po izy taminy zavatrinona moa zany manatsafa ve ozy izy ny malagasy ary hoy izy roalahy taminy ny am' Jesosy avy any Nazareta taminany mahery tamin'ny asany sy miteny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra dia ny amin'ny nanoloran'ireo lehibe ny misorona sy ny mpanapaka teo amintsika nanoloran'izy ireo azy teo amintsika anamelohany azy ho faty sy nanoloany azy teo amin'ny azy fijaliana andiny faraiky am'roapolo verset 21 nefa nantenaina izy voilà la désespérance ou désespoir zay natenaina izy ireo mpianatra eo le nandao ny fananany nandao ny rehetrarehetra anaraka an' Jesosy nefa zao fiasco total hoe vita nanateny zay hoe izy no alavitra tsy za ihany fa ny Israely ao ambany vahony romana ao ambany vahony dia nefa zao ny zavatra nyseho
asika zany tena hoe zalarana ma mety latsa-dranomaso mihitsy any anatiny any lehilahy mantsy tsy mampiseho miakaviazany hoe milaraka any anaty tena diso fanatena raha tsy zay ihany fa androany no andro fahatelo taoriny mitrangano zany zany hoe le 3e jour c'est le jour où la décomposition commence le processus de la décomposition zany hoe c'est fini tsisy tsono diso fanantenana tanteraka zay ny vinona nakinana iny fianareo on a misé tout sur lui dia nefa koa izy izy andiny faharoa amby-roapolo verset 22 nefa koa ny vehivavy sasany namanay dia nahavery hevitra anay fa tany amin'ny fasana re le vehivavy eritreretiny hoe fanakamaleny nefa ireo ndraiky courageuse reo vehivavy reo mandeha vao maraina be tany amin'ny fasana ka tsy nahita ny faty dia tonga ka nilaza fa nahita anjelony seo izay nilaza fa velona izy maheno vaovao ihany neto fa information no reny ohatran'ny olona mihaino toroteny fa enono ohatry ny information dia tsy manova azy aleona raha miresaka izy rehefa torena ny teny dia nandeha ka amin'ny fasana ny sasana izay miaraka aminay araha nahita arak'izay nilazain'ny vehivavy nefa tsy hitana dia teo jesosy teto jesosy zany tsy nibedy azy mihitsy nareo hoe fa maninona reny makaty fa eto kosa izy a dia miteny manahirana ny amaky azy ry adala tsy votsasaina tsy mino zay rehetra lazainy ny mpaminana ala il tranche pas il branche pas en matière de parole de Dieu indraindrainareo mety hoe fa manino le pasteur ny sarotiny rehefa tenin'Andriamanitra eo jesosy mba manaraka azy teo izy diso lalana diso famindra désespéré et tout jamais de reproche mais en matière de la parole de Dieu dit mais vous êtes sans intelligence homme sans intelligence dont le cœur est lent à croire à la parole de Dieu satria tamin'ny andro zany dia ny boky dimy mosesy no baiboliny sy ny mpaminana reo aloha tamin'ny andron'i Jesosy dia ny olona zany atsona hoe tsy zany ny teny Jesosy zany hoe nibedesinareo ny olona zany rehefa manao tsinitsinina ny tenin'Andriamanitra tsy mino ny valaza ny tenin'Andriamanitra dia adaly votsasaina quand bien même il serait intelligent diplômé de Harvard votsasaina adala azay ihany eo ihany izy mba miteny an'izany tetsy izy ihany tena déprimé le olona découragé le olona déboussolé le olona diso lalana izy il est là pour ça fa rehefa eo amin'le voalaza ny mpaminany sy soratra masina kosa izy il est exigeant il tranche pas et si un pasteur branche hoe misy olona manao tsinitsinina ny ten'Andriamanitra mampieritreritra zany satria zany ny teny Jesosy adala votsasaina ny olona tsy mino zay rehetra nolazain'ny mpaminany dia manazava eo amin'izay izy tsy hovakiky siny tena nomboka hatramin'ny Mosesy verset 27 il a parcouru. Il commence par les livres de Moïse, c'est-à-dire les 5 livres de l'Ancien Testament, Genèse, Exodus, book dimy no nazavany tamin'ireo. Mba eritreretra tsika zany hoe azavana eto n'ireo boky dimy ireo ngamany tsy misy olona ntsony eto afaka rainy. Dia nazavany ny hevitry ny nomboka tamin'ny bokin'ny Mosesy, tsy nijana tamin'ny bokin'ny Mosesy ihany fa ny mpaminany. Ary tsy hoe mividy mpaminany izy hoe Daniela zay io mahafinaritra manahaky azy na fa ny mpaminany rehetra ka nanambara taminy mihevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. Et cela est devenu
Un thème majeur du protestantisme, le tota scriptura, la parole, la Bible tout entière. Tsy safidianana hoe ty metimety aminay ty ny salamsoso, la Bible tout entière. Zay no nazavaina andreto mpianatra diso fanantenana reto satria zay mitady hafanana tany amin'ny Emmaüs dia hitantsika eo ny valiny rehefa avy eo. Dia ngamba nareo ndray androany iteny ary zaika mahatonga ny pasteur io sarotiny amin'izany tenin'Andriamanitra zany satria eo le principe, un des principes du protestantisme, la Bible seule, le sola scriptura. Dia io zany le izy mazavany baiboly reo matoka amin'izany fotoana zany hoe reo baiboly reo dia milaza reo raha namono biby tao edena Andriamanitra dia zay raha nanao fanatitry i Adama izy Abrahama dia zay ny zanak'ondriny raha niditra tao amin'ny samby fiary Noa dia zay zay rehetra tao amin'ny soratra masina dia manamrara avokoa. Eo tsy rehetra voakirana hoe aive. Dia andininy fahavalambroapolo verset 28 rehefa akaiky ny vohitra tonga amin'ny Emmaüs amin'izay izy zany Emmaüs le toerana alehana dia mba jerena le méthode n' Jesosy rehefa akaiky ny vohitra zay alehana izy roa lahy Jesosy kosa dia mbola nanohy nandeha ihany, il fait semblant de continuer. Fatanefa hoe ao Emmaüs reo fa il faisait semblant de continuer ohatrany hoe mody gisa ngamba zany satria nahoana miandry izy ho ampandrosoana. Zay ny toetrany io malala ny zavatra rehetra tsy tonga dia misainkruste fa manatsafo mahafantatra ny zavatra ilainy rehetra dia eto izy no dia miaraka ohatran'izao dia lasa mandeha kaga le mpianatra izy roa lahy dia nanery azy hoe verset 29 andiny fasivy amby roapolo fa izy roa lahy dia nanery azy hoe mitoera ty amay fa efa ariva zao ny andro sady efa maizina. Dia Jesosy rehefa ampidirina ao tokantrano ampidirina ao fiainana zay avy dia ahoana ny toeny dia niditra nitoetra tao amin'izy ireo izy dia niditra sy nitoetra tao amin'izy ireo izy. Zay nahatongavany mitady an'ireo dia izy ampandrosoana ve ny teny za tsy ho avy indray. Andiny fatelopolo 30 verset 30 rehefa izy zany rehefa miditra amin'ny tokantrano dia zao misy ny sakafo. Netsika mantsy ny sakafo ny tadiava inona no hoaninay inona ny sotronay dia zao valaza hoe rehefa mipetraka ny sakafo miaraka taminy izy dia ahoana nandray ny mofo ny saotra namaky zany ary nanome azy ny mpiana. Zay le tantara eto zany. Rehefa mipetraka ny sakafo miaraka taminy izy dia nandray ny mofo ny saotra namaky izany ary nanome azy ireo. Il se met à table avec eux, il prend le pain et dit la prière de bénédiction. Là ça bénit une maison bénie. Idiran'i Jesosy ny olona zany idiran'i Jesosy zany idiran'ny mpanompon'Andriamanitra zany ny trano ny zavatra loza mihitsy hoe fa reto mpianatra reto ny idira dia nanome dia zay le izy mampatsiaro le fanasan'ny tompo ataontsika eto namaky ny mofo izy nanolotra azy ohatr'izao inona zavatra niseho andiny faraka amin'ny telopolo naheraka ny masina izy ireo ka nahalala azy hoe dia Jesosy reo nisokafana ny masina. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Zay le teny teo dia nahiratra ny masin'ireo ka nahafantatra azy kanefa Jesosy tsy hitany intsony dia nifampiresaka amin'izay izy amaraparana amin'izay tsika miaratsiny lakotsiny ihany na dia zava-dehibe aza milaza ny soratra masina dia lakotsiny satria lava dia mifampiresaka izy roa lahy tsy namborakoraka vany fotsika raha miresaka tamintsika teny an-dalana izy ka namoaka ny hevitry ny soratra masina.
La parole rallume ce que le découragement a éteint. Tadif, afanamputany amin'ny Emmaüs izy fa hay nitenon'Andriamanitra nanafana ny fony. Voilà la bonne nouvelle. Emmaüs, c'est le lieu de la chaleur humaine comme un amas. Mais les disciples découvrent une autre chaleur, celle que seule la présence de Dieu, seule la parole de Dieu peut donner. Ça est des subtilités dans les textes. Mitady zava-tsoa ny Emmaüs hoe any mafanana, any mahafinaritra, any misy ambiance, any c'est beau, c'est chaud, c'est ludique, tout. Fa hay ny manafana ny fony dia le tenin'Andriamanitra no azavaina sy le fanasan'ny tompo manambara hoe mato anareo. Izay nefa ny fiangonana, tenin'Andriamanitra fanasan'ny tompo isan-kalahady. Ce que GAFAM ne peut pas nous donner. GAFAM, c'est Google, Facebook, Amazon et Microsoft. Tsy reny manome an'izany. Reny mieritreretintsika hoe rehefa reraka kivy marary mandalo olana dia makany. Ohatra ny rety mpianatra reto. Ary tsy manamenika atsika amin'izany Jesosy. Fa ny ataony dia hoe tia azo mafanareo rehatra anankiray ihany. Tenin'Andriamanitra. Teny mpianatra ny teny izany hoe dia tsy nangorakoraka ve ny fotsika? Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Azonareo dia rariny Jesosy miteny hoe votsa sy adalinareo satria ary nous pouvons chercher la chaleur à Emmaüs, mais seul Jésus peut enflammer notre cœur. Tu peux chercher la chaleur à Emmaüs. Et Emmaüs, c'est une sorte de symbole. On peut mettre des noms, ou vélodrome, tsy miteny hoe aza bakany amin'ny vélodrome na toerana tsy eritreretintsika hoe rehefa any dia mahazo ambiance, rehefa any dia c'est à Jérusalem, la ville de paix qui est en Jésus. Voilà le terme. Dieu relève les fatigués. Jésus ouvre les Écritures, leur cœur commence à brûler, puis leurs yeux s'ouvrent, leur espérance revient, ils se lèvent, ils repartent. Eo amin'ny andiny fahatelo amin'ny telopolo misaotra tena le olona débousolé tariny lalana, le olona vizana, le olona reraka, rehefa nihiratra ny masony na fanany fony tout de suite dia niainga tamin'izany olo zany izy voilà ka niverina nakany Jérusalem. Nefa efa andro alina, Jesosy miteny hoe aza mandeha tsiny ianao fa alina ny andro. Ils sont debout, ils sont devenus courageux. Dia lehilahy sy vehivavy ohatran'izany nitadiavin'Andriamanitra hatsanga. Tsisy tahotra tsony rehefa lasa indray izy miverin-dalana ho any Jérusalem. Dia niainga tamin'izany olo zany izy roalahy ka miverina nakany Jérusalem. C'est pas moi qui ai inventé, moi je fais que lire les textes. Dia itsika zany raha mijery an'le eo amin'izay tsika le Emmaüstika rehetrarehetra, le découragement, les problèmes, les soucis et tout, Dieu il les connaît. Fantatsika io le mampitomany atsika. Ary zay nanaovana miraoka ao hoe Kafernaum, l'olona nanao azy dia ahoana hoe Kafernaum, le toeran-korotana le hitondrana. Tonga avona hoe misy olona fatona mitomany izy tsy maninona mena mosoary, zay no tadiaviny tompo. Fa ny olona izay mitomany eo atsangana ary manana hery indray rehefa avy eo hiverina many Jérusalem. Dia avy eo izy ireo nahita ndraiky be fololahy le mihidy hatrany tary miaraka tamin'ny tafangana teo dia nilaza hoe efa nitsangana marina tokoa ny tompo ka efa niseho tamin'ny Simona. Ary ireo kosa dia nilaza izay efa niseho teny an-dalana. Voilà le message. Dieu relève les fatigués.
raha mijery eo amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa teo tsika dia mahita ny Paoly apôstôly Petera azafady asan'ny apôstôly toko faharoa raha nitory-teny izy arak'izay voalaza teo hoe hitako marobe andiny fa 7 acte de manangana Andriamanitra. Hitanareo Petera le ankizy vavy kely miteny hoe nanan Jesosy io dia natahotra izy nandaa intelo izy fa nitsangana lasa nitsangana izy nitsangana Petera. Il se met debout avec les 11 et se met à dire d'une voix forte, frères juifs, et vous qui habitez à Jérusalem, vous devez comprendre ce qui se passe. Là, ça ambassadeur. Le olona kanosala le niditra sy endriky zao senao rehefa miaona aminy dia hovana ohatran'izany atsangana dia lasa vavolombelony irahana dia io Petera manoloana ny olona amin'ny andro Pentecoste miteny amin'ireo olona ireo dia io Petera io rehefa mamaky eo na rehefa tsy aveky soa dia zao nataony Jesosy ihany nataony nazavany ny soratra masina tamin'ny androny Joelam-paminany zay voalaza teo tamin'ny androny David zay nitoriny teo fa izy nga nanomorona sana nina fa le tenin'Andriamanitra ihany no nazavany tamin'ireo mpianatra ireo zay tamin'ireo olona vory eo. Pierre, c'est lui qui avait peur, c'est lui qui avait chuté, il se tient debout. Un homme rencontré par Jésus devient un homme debout. Une femme rencontrée par Jésus devient une femme debout. Dieu ne cherche pas des hommes parfaits, mais il cherche des hommes qu'il veut relever. Il relève des hommes fatigués, découragés. Mais pour rester debout, et je termine par ça, parce que c'est le texte, et c'est un manquement, c'est une faute professionnelle de ma part, si je n'énumère pas, si je ne parle pas, c'est le verset, la deuxième lecture, un tiers, parce qu'on parle de Pierre. Tsafaka mitsangana ijoro tahaka ny Petera isika raha tsy mahafantatra hoe inona ny mahisy antsika. Pour rester debout, il faut connaître notre valeur. Dia zao ny teniny ao amin'ny Petera voalohany toko 7 fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba na volafotsy na volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena adala zay nilovanareo tamin'ny razanareo. Ino zany fa ny race arbide Kristy le aina misoratra masina fanteny hoe raha dia veut dire la vie zay miainy Kristy no nanavotana anareo. Et si vous lisez en français au verset 18, si on peut revenir en arrière, c'est pas quel verset. Voilà, le mot est bien, c'est ce que je voulais dire. Vous avez été rachetés. C'est un rachat. Voyez, nisy ex-otage anankiroa tany Iran. Tsika izay Cécile Colère sy izy à Paris izy teo. Cécile Colère sy Jacques Paris. Otage. Ex-otage. Je ne vais pas spéculer mais comment ils ont été libérés. Enfin, souvent, les familles otages au Tandem, les misarans rançon. Des mahavototra an'le otage, des missionnaires rachat. Et c'est le texte que l'apôtre Pierre utilise ici. Vous avez été rachetés. Ary zay rachat zay no définir ny valeur anao. Ta valeur ne vient pas de ce que tu fais, ni de ce que tu possèdes. Ta valeur vient du prix payé pour toi. C'est une maïs. Nous vous disons à la fois. Si vous l'amenez, si diamant, 6 milliards de dollars, nous n'y viennent pas.
fa ny ainy zanak'andriamanitra dia izay no mampisy anao misy lanjany sandany hasiny ny fiainantsika indraindray itsakitsahantsika ataontsika tsinitsiny anao ça a été racheté un grand prix. Waouh! C'est le sang de Jésus. Et le sang dans l'Ancien Testament ou dans la Bible annonce la vie, la mort et la vie, la résurrection de Jésus-Christ. Un homme, une femme connaît sa valeur quand il ou elle connaît le prix payé pour lui, pour elle. Pour terminer, l'élan chrétien pour les hommes, il y a aussi les femmes. Tu n'es plus défini par ton passé, quel que soit. C'est fort. Tu n'es pas défini par des chutes. Les 2 disciples d'Emmaüs, Pierre, ils ont tous chuté. Tu es racheté. Et tu es racheté à un grand prix. Et c'est ça qui définit ta valeur. Et c'est ça qui te donne une valeur éternelle, parce que c'est une vie éternelle qui a été en compensation pour ta vie. Mais, un homme ou une femme rachetée ne reste pas immobile. Ça, des fois, vite là, une petite bibliothèque, que ça a un objet de valeur. Non, Dieu te met en marche. Avant, ses disciples, ils fuyaient, mais là, maintenant, ils repartent immédiatement. Avant, ils étaient fatigués. Dieu ne te relève pas pour rester sur place. Il te remet en mouvement. Dieu envoie comme témoin. Et l'apôtre Pierre même, il le dit, c'est Jésus, nous en sommes témoins. Ceux qui ont rencontré Jésus deviennent témoins. Des farele, misy ny tsoratry ny pasteur io vomany za tesy dia mandinika an'izay dia tonga saina tokoa ny hoe tamin'ny fahadimy amby roapolo taona ny FPMA dia zao hoe ho vavolombeloko nareo hatrany amin'ny farantany, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et je voulais quand même signaler qu'il y a une grande différence entre rendre témoignage et être témoin. Indray le rendre témoignage mahazatra antsika hoe hijoro vavolombelona. Mijoro vavolombelona zany dia zavatra atao ponctuel. Nisy zavatra anseho dia hijoro, ansokanan Jesosy dia mijoro, nahazo diplôme dia hijoro, zavatra tsara ilainy zany fa ponctuel. Parce que le Seigneur nous demande d'être témoin. Rendre un témoignage, c'est un acte ponctuel. Tu racontes ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais être témoin, vous serez mes témoins, c'est une identité, c'est un style de vie. Et tu incarnes ce que tu crois. Dans la vie, en réalité, c'est même pas ça. Enfin, être témoin, où qu'il soit, des témoins forts. Enfin, si le même jour va il faudra des ponctuels. Enfin, être témoin, ce que le Seigneur nous demande d'être, c'est d'être témoin. Vous serez mes témoins. Où que tu sois, tu es témoin dans tout ce que tu fais par rapport à ton identité. Fa tsy hoe eta kristiana dia ovana amin'ny fiteny rehefa any am-piangonana dia izao dia mahafinaritra be dia fa mivoaka ny tokotany-piangonana dia c'est toute une autre personne. Dia mety nijoro vavolombelona iny olona iny za nanao anao teo amin'ny fiainako Jesosy. Fa eto ny zavatra resana dia hoe nous sommes témoins. Dieu cherche, Dieu relève, Dieu rachète, Dieu met en marche et Dieu envoie chacun de nous comme témoin. Amen.
misaotra andray aman-dreny sika tompoko mitondra ny afatra ary misaotra ny tomkom-pihira koa ame voninahitry n'Andriamanitra. Eo am-pitsangana ry havana no iarahantsika manaiky sy ny manambara ny finoantsika izay iarahana amin'ny kristianina eran-tanako itsika. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho fitiavana antsika, fa fony mbola mpanoty isika, dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy ilay tokana tontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very, izy no layana azy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova amin'ny maty aneo ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy no nanambara amin'ny fanahy antsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no nanao batisantsika rehetra ho tena iray. Fandresena izay eto mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombono. Amen. Petraka amin'ny fiangonana ka hiroso amin'ny filazahana-ratsika izao dia aorian'izany dia fa miomana ny vavaka trano. Faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'ny tompo amin'izao alahady fa 7 ny volana aprily 2024 izao. Miaraba manokana ireo lehilahy kristianina rehetra eto amintsika amin'izao alahady, natokantsika hitondranam-bavaka azy ireo ho amin'ireo mandrakariva neny fiadanan'ny tompo. Miaraba ihany koa ireo izay rehetra miaraka miombom-bavaka amin'ny izao fotoana izao amin'ny alalan'ny tambazotra YouTube na Zoom. Raha misy amintsika no sambany tonga mivavaka eto dia iangaviana izy hitsangana eny atoerana ho arabain'ny fiangonana. S'il y a quelqu'un qui est ici pour la première fois, je vous invite à vous lever pour que l'assemblée puisse vous saluer. Miaraba anareo tonga soa miaraka aminay eto amin'ny FPMA Aix-Marseille. Faly tokoa izahay mandray anareo. Raha toa ka mandaly ianareo na hitoetra dia aza misalasala mihitsy no miverina fa misy toerana voatokana ho anareo foana eto. Raha sitrakareo aorian'ny fotoam-pivavahana dia hisy amin'ny équipe accueil anatona anareo aka ny coordonnées raha sitrakareo ahafahantsika mifandray sy mandefa ihany koa ireo vaovao eto amin'ny fiangonana. Afaka mipetraka. Miaraba manokana ny lova fanambiana soa isika. Afaka mitsangana mandeha ry aoriana ry izy tonga eto anio araka ny efa nampitaina teto moa tamin'ny heriny lova fanambiana soa dia mpanoratra ny boky mitondra ny lohateny hoe lova une petite fille rêveuse. Izay mirakitra ny lalana ny lalova ny nofinofiny ny finoany. Izao maraina izao izy dia anao fizarana mahakasika izany. Afaka mifampiresaka aminy ihany koa ireo izay maniry izany ao aorian'ny fotoam-pivavahana ary ny tolakandro amin'ny 2 ora dia mbola miaraka amintsika ihany koa izy ampanao atelier mitondra ny lohateny hoe Rêvons ensemble ao amin'ny salle Bethléem izay anasana antsika rehetra tsy akanavaka. Misaotra tompoko. Afaka mipetraka. Manaraka izany dia misaotra be dia be ireo izay rehetra nandray anjara tamin'ny fanomanana sy fanatotosana izao fotoam-pivavahana izao. Ampatsiahivina isika fa misy asa sy fampahirezana androany ao aorian'ny fotoam-pivavahana. Tahaka ny mahazatra dia ireo izay maniry hanatrika izany dia angatahana androso ety aloha. Ireo izay tsy afaka kosa ka tsy maintsy mandeha dia iangaviana izy hivoaka moramora. Indroary asehoantsika ao amin'ny fafana indray ireo fandaharam-potoana isan-kerinandro. Mariana noho ny fialan-tsasatra dia tsy misy miato
koa dia mankalaza ny faha-telopolo taona ny Marseille Océan. Ny hetsika sy ny fandaharam-potoana isan-karazany mahakasika izany dia hitantsika ao amin'ny page Facebook sy Instagram ny Marseille Océan. Manasa antsika izy ireo hanaraka ireo page ireo. Vaovaony 13 Emada, association d'entraide et sociale eto amin'ny fiangonantsika. Ny fotoana manaraka ny pôle médico-social izay ahitantsika ny consultation médicale, prise de rendez-vous dentaire, assistante sociale ary avocat dia amin'ny sabotsy faharoa ny volana Mena amby 20 sy 20. Asaina isika izay mila izany soratra anarana amin'ny tompon'andraikitra. Mitohy hatrany ihany koa ireo fanatanjahantena, self défense sy fitness araka ny fandaharana. Ny banque alimentaire dia misokatra hatrany ho an'ireo izay rehetra mila izany na ato amin'ny fiangonana na ireo izay mety olona manodidina antsika. Raisina tanandroa foana ihany koa ireo izay maniry anohana ny banque alimentaire. Raha misy mahaliana antsika moa ny amin'ireo asa sosialy voalaza rehetra ireo dia aza misalasala manantona ny mpiandraikitra akaiky antsika. Vaovao avy amin'ny faritany. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa totosa soamantsara omaly ny journée récréative ny SVK Fatsatsa. Indro vakina amintsika ny fisaorana avy amin'ny birao SVK eto an-toerana, hoentina amintsika eto amin'ny fotoana manaraka ihany moa ny fisaorana avy amin'ny faritany. Misaorana ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Tesaloniana voalohany 5:15. Faly miarahaba antsika rehetra. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa vita soamantsara ny journée récréative SVK Fatsatsa izay natao teto amin'ny fiangonantsika omaly sabotsy 20 ny volana avrily 2020 sy 20 ho an'Andriamanitra irery ihany eny voninahitra. Manolotra fisaorana sy fankasitrahana antsika rehetra izay tonga nanatrika izany fotoana ny arahantsika nanome voninahitra an'Andriamanitra tao amin'ny fifaliana sy ny fifankatsiavana ary nandraisantsika ny fampianarana. Tanterao ny fifaliako mba iraisanareo saina, miray fo, miray fitiavana, miray hevitra. Misaotra ireo izay nampilaza fa tsy afaka, nahafa-po ary mankasitraka ny amin'ny fiarah-miasa. Misaotra ireo izay nanao don ny sakafo maraina, ny tompo ane hamaly fity sy hanonitra izay laninareo. Ireo izay manana remboursement dia manatona ny birao. Ny birao SVK FPMA ex Marseille. Farany ny rakitra voangotsika tamin'ny lahadieriny dia mitotaly 1172,70 € ary nisy ny voaloam-bokatra 110 €. Mariana moa fa misy roa ny rakitra voalohany ho an'ny fampandehanan-draharaha ny fiangonana ary ny rakitra faharoa dia ho an'ny ezaka-trano ary afaka ataontsika espèce ohatran'ny mahazatra antsika izany na koa carte bancaire amin'ny alalan'ny terminal bancaire na virement na chèque. Hitantsika etsy aoriana ny ekipa finance vonona hatrany handray ireo fanomezana na voalokom-bokatra avy amintsika. Izay ary ny vaovao eto amin'ny fitandrematsika. Misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ny zavatra rehetra ary tsy aoka isika samy hatsaro-bavaka ireo asa rehetra ireo. Ao an'Andriamanitra irery ihany ho voninahitra. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Josué, chapitre 24, verset 15. C'est sur ce verset que les 8 sections de la FPMA Aix-Marseille vous saluent. Ce samedi 25 avril, l'artiste Woods fête ses 30 ans de scène dans un concert évangélique exceptionnel organisé par les 8 sections. Pour cette occasion, l'entrée sera gratuite pour un concert qui débute à 18 h. Dès à présent, vous pouvez précommander les repas sous forme de box repas au tarif de 15 €.
Pour ce qui est du contenu de ces box, alors il y a entrée, plat, dessert qui sont inclus. Pour l'entrée, vous avez achar papaye. Pour le plat, vous avez enaxus Wansburg, alors je traduis pour les francophones, porc avec des pois de Bambara. Et vous avez également, comme autre proposition de plat, acus légumes, poulet et légumes. Quant au dessert, vous aurez droit à un kouba, donc un gâteau malgache. Vous pouvez précommander dès à présent les box. Ce sera à consommer sur place ou à emporter. Alors n'hésitez pas à vous rapprocher des responsables des simples. Pour ceux qui sont ici, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, afin que l'Assemblée puisse vous reconnaître et se rapprocher de vous. Voilà, donc ils sont là, merci. Voilà, donc ils sont là, vous les avez reconnus, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux, ils ne sont jamais bien loin. Bien entendu, il y aura une vente de collation de Tsakta qui sera prévue sur place le jour J. N'hésitez pas à vous rapprocher des responsables, on vous attend nombreux le 25 avril à 18h. N'oubliez pas de relayer l'information. À Dieu seul soit la gloire. Rahatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo lohan'ny fiangonana ry havako. Na dia efa lavalava ny fotoanantsika dia tsy haino tsy zarantsika nefa ny any vaovao izay tokony ho renesitsika. Taona vitsivitsy maro tsika izay maro lasa dia nanam-piasana no hanana trano. Ary isan'andro dia tsy mitsahatra ny misaotra an'Andriamanitra no nanomezan'ny tompo an'ity trano ity, izay trano azotsika manovo ny finoantsika, hitomboantsika ao Kristy. Ary ihany koa azotsika miaina ny tena fiainana satria ato misy ny fiainana maro isan-karazany izay tena fiainana ao Kristy. Tamin'ny heritaona isika nanao ny dédicace dia tsy nisy mihetsika ho an'ny trano, izany hoe fitadiavam-bola amin'ny fandoavana ny vidin'ity trano ity sy ny fikarakarana azy. Tamin'ny 2024 kosa nefa tsika dia nanao be. Amin'ity taona ity izany isika dia misy indray nefa izay hetsika trano izay satria aoka ho tsaroantsika. Fa amin'ny 2038 izany hoe fatafiry taona izany raha mikady isika. 12 taona tokony efa ho vita raha sitrapon'ny tompo ny fandoavantsika ny vidin'ity trano ity. Noho izany dia havana dia mikarakara ny komisiona vao mihetsika trano fampisehoana anankiray izay rahantsika mitarika ny ako. Izy moa ny ako dia ny section artistique vao amin'ny mpiara-mamaky ny baiboly avy any Madagasikara. Vao tonga omaly izy ireo eto Frantsa isaorana an'Andriamanitra ary tety firenena maro izy. Ho an'ny Suisse zareo voalohany dia andalo eto Frantsa, andalo any Belgique, andalo any Allemagne, andalo any Royaume-Uni sy ny Écosse, Angleterre sy ny rehetrarehetra. Sarotsarotra ny nahazo azy ireo nefa ny isaorana an'Andriamanitra fa nahazo azy ireo tsika ny amin'ny faharoan'ny volana May. Na dia misesy aza ny zavatra ny événement misy eto amin'ny fiangonana kanefa isaorantsika amin'ny tompo ny fandaharany endry ny azoana miaraka amin'izy ireo. Inona zavatra ataony miako dia mpanakanto ara-pilazantsara nefa mampiseho koa ny maha-malagasy amin'ny anaran'ny dia malagasy, amin'ny anaran'ny ireo zava-maneno malagasy seho an-tsehatra amin'ny maha-malagasy antsika. Ary toy ny vahiny any Madagasikara tsika rehefa mijery ny fampisehoan'ny aka. Ka noho izany ary amin'ny faharoan'ny volana May, sabotsy faharoan'ny volana May, afaka tapabolana izany dia isy ny fampisehoana izay ho ataon'ny ako eto amin'ny 9 sasany hariva no manomboka izany fampisehoana izany. Ny vola azo rehetrarehetra amin'io dia atokantsika ho an'ny hetsika, ho an'ny trano, ho an'ny fandoavana ny vola vidin'ity trano ity sy ny fikarakarana azy. Misy sarany kely ny fampisehoana ry havako fa dia mampahery antsika 25 € no ho an'ny lehibe ary ho an'ny mpianatra sy ny ankizy dia 15 €. Raha misy kosa nefa no tsy afaka manatanteraka izany dia afaka manatona ny pasteur antsika atsy fa tsisy mahalala kory nanatona tany akory ianao fa dia hojerena ny momba an'izay. Ny sakafo amidy amin'io dia gasigasy tsara. Azotsika izany hoe gasigasy tsara satria ny fampisehoana gasigasy dia ny sakafo
gasigasy tsara ihany koa ka dia mampahery antsika afaka tapabolana faharoa ny volana mea rindrakira fampisehoana iarahantsika amin'ny ako avy any Madagasikara eto am-piangonana ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Amen. Fotoana fanaty zao ry hamana ka araka ny mahazatra dia anankiroa izy ireo, ny ray dia momba ny budget de fonctionnement ny fiangonantsika, ny ray dia momba ny trano. Maro ireo fomba azo anaovana azy andoavana azy na virement na espèce na chèque na carte bleue amin'ny alalan'ny terminal bancaire ka ataontsika mpitiavana zany. Ataontsika ny raha voalahatra eo ampanatazana ny rakitra. Azafato minambary aho tompoko mety latsaka ataontsika ny vavaka trano satria tsadinoana fa angataka lieu de culte tsika tamin'Andriamanitra fanomeny lieu de vie. Na dia efa nanentana tately teo momba ny trano dia mba te alohan'ny vavaka mba te teny zavatra fanentanana kely fohy ihany momba ny trano. Tsara mamerina indroa mba manana ny antitra. Eo amin'ny 400 000 € mahery eo ny volavola tokony alohantsika amin'ity trano ity raha zaraintsika ataontsika tsy paipaika zaraintsika zany dia mahita raha manao calcul tsotsotra raha manao 10 € par mois isaky herinandro isaky ny lahatsika eo amin'ny 40 € par mois ary izay zavatra izay dia mahita 4800 tsika ary raha ohatra olona zato tsika dia mandritry ny 10 taona izay 40 € par semaine par mois ataontsika izay dia mahita 480 000 zany hoe mora amintsika ilay izy. Ary raha maro olona ronjato tsika dia vao lasa 20 € par personne par mois no zavatra aloha dia manao croisé antsika fa mitady olona Andriamanitra araka ilay toriteny teo dia mitady olona atao amin'ny FPMA tsika sy ireo zantaranaka sy ireo zanaka mabelezana dia makahery hatrany iara ivavakantsika tompo mba tompo mbola misaotra anao zay fa nomenao n'ity trano ity zay nataonao hitaizana anay, hitaizana ny zanakay, hitaizanareo taranakay, nomenao tombontsoa zahay, nomenao manokana ity trano ity zahay mba hitaizanay ny fanahinay, mba anatonanay hatrany anao ka ampahery zay tompo mba ando ny fikarakarana ny zany trano zany eo amin'ny oetimanana, eo amin'ny resaka arabola zay fandoavana an'ity trano ity satria mbola misy vola eo amin'ny 400 000 € mahery eo mbola ho aloha. Zany trano zany ihany koa dia mbola mila vola ihany koa eo amin'ny fikarakarana sy fikolokoloana ny tempolinao ity dia meo fitiavana zay Andriamanitra meo passion zay fa raha nananay zany dia tsy fantatra akory ny hoe vola laninay rehefa manana passion zay mba anakolokoloanay sy andaovanay ny vola tokony alohanay dia apetraka aminao Jesosy Kristy zany vavaka zany. Amen.
Zaho zany a dia fotoana ny fanatitra tompoko. Atao ny hira voalavitra. Sangana sabona tompoko ny olotra amin'ny fanatitra. Christi,
Petraka fiangonana tompoko. Araka ny efa voalaza tao dia izao tsika dia mandray ny lova fanambiana soa. Tsy ho lava resaka fa dia omeko azy ny fitenenana miresaka amintsika sy tantaratsika ny lalana ny diavina. Misaotra betsaka indrindra antsika rehetra ny fiangonana mandray ana amin'izao fotoana izao dia tena hoe faly be tonga eto aminareo tamin'ny nanomana amin'ity fotoana ity moa zany dia noverina hoe ho amin'ny teny frantsay ny androany efa izay ny nanomanana an'ilay fizona vavolombelona fa maly moa zany tafarisaka tamin'ny mpiandraikitra dia enoky fa tsy ampaninanareo raha ohatra ka atao amin'ny teny frantsay le izy. Donc je suis Louva Fanambinassou, je viens de Madagascar et j'ai grandi dans le quartier de Bessariti. Dans ce quartier, disons que c'était compliqué dans le sens où le quartier où on était, c'était vraiment la pauvreté. Alors nous, on avait un toit, mais je crois que c'est à peu près tout ce qu'on avait. On partageait 2 petites pièces, on n'avait même pas de sanitaire, et on était 7 personnes. Et en fait, même dans ce décor, moi j'ai toujours été rêveuse. J'ai toujours été rêveuse et je rêvais d'une autre vie. Je ne sais pas comment j'allais y arriver, mais j'ai toujours rêvé qu'une autre vie était possible. Et ce qui a vraiment marqué ma vie, c'était en 1994. Il y avait pour ceux qui connaissent, il y avait un cyclone qui s'appelait Géralda à ce moment-là. Donc moi, j'avais 10 ans à ce moment-là. Et puis, ça a complètement ravagé toute l'île. Et même ceux qui avaient à manger en temps normal n'avaient pas forcément quelque chose à manger parce que c'était très compliqué pour trouver de la nourriture à ce moment-là. Nous, en temps normal, déjà, on ne mange pas forcément, mais c'était encore beaucoup plus compliqué pendant cette période-là. Et mon père est rentré à la maison avec un bout de manioc. Et quand il est rentré avec le bout de manioc, on était 7 autour de la table. Je ne sais pas, mais ça a réveillé quelque chose en moi. Déjà que j'ai été rêveuse, je rêvais d'une autre vie, mais à ce moment-là, c'est du haut de mes 10 ans, je me suis levée et je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas accepter de continuer à vivre dans la pauvreté. Et il y avait ma petite sœur, en fait, qui était la plus jeune consciente à ce moment-là, qui pleurait, qui mendiait le bout de manioc à mon père. Papa, j'ai vraiment faim, ça faisait quelque chose qu'on n'avait rien de consistant à manger. Et ce soir-là, du profond de mon être, je me suis levée, je dis, je n'accepte plus de continuer à vivre dans la pauvreté. Je vais sortir ma famille de la misère, je ne sais pas comment, mais c'est pas possible, je vais pas continuer ma vie. Je vais fonder une famille et que ma famille continue à vivre encore dans la pauvreté. Alors, tout ce que j'avais, c'était des études. Mes parents ont insisté pour que je puisse être scolarisée, malgré la pauvreté, malgré qu'ils n'avaient rien. Ils préféraient ne pas manger, mais que moi, je puisse... quand je dis moi, alors moi, je suis l'aînée d'une fratrie de 5 sœurs, mais que nous, les enfants, qu'on puisse être scolarisés. Et donc, j'ai beaucoup donné dans tout ce qui est études, parce qu'il n'y avait que ça pour moi. Et donc, à force de travailler, en 98, oui, c'est ça, je faisais partie des plus jeunes bachelières du pays. Et c'est le gouvernement malgache qui m'a renvoyée en France à ce moment-là, donc quelque chose que mes parents n'auraient jamais pu faire. Et quand je suis arrivée
en France. Donc, et là, c'était compliqué parce que j'ai quitté mon pays à l'âge de 15 ans. La première fois que je quitte mes parents, mon île natale, je pense que parmi nous, il y en a qui ont eu ce même parcours aussi, mais quand on arrive ici, mineur, ce n'est pas si évident. Et j'arrive en plus, j'étais inscrite en prépa, là-dessus. Et j'étais en retard de 2 semaines, bref, tout un parcours. Mais j'avais cette niaque, j'avais cette volonté de réussir parce que ce qui s'est passé quand j'avais 10 ans, c'est comme si je me suis faite une promesse à moi-même qu'un jour, j'aimerais bien faire construire une maison pour mes parents. Et un jour, je vais faire en sorte d'aider mes parents pour que mes petites sœurs aussi, moi je suis l'aînée, mais que mes petites sœurs aussi puissent avoir la possibilité de faire des études. Et j'avais déjà cet engagement-là, j'en ai parlé à personne, c'était envers moi-même, mais j'étais déjà partie avec cette idée-là. Donc même quand c'était compliqué en France, j'avais 15 ans, les bourses d'études promises par le gouvernement malgache n'arrivaient pas, malheureusement. Pendant des mois et des mois, ça a été vraiment un vrai parcours, mais j'ai tenu bon parce que j'avais cette envie de réussir. Et puis, il s'est passé énormément de choses entre-temps. J'ai dû me battre contre une longue maladie aussi. J'ai eu un cancer de l'ovaire pendant 10 ans. Je me suis battue et à l'âge de 20 ans, on m'a annoncé que je n'allais pas pouvoir avoir d'enfant, qu'il fallait mettre une croix dessus, que ce n'était pas possible. Mais je me suis battue. Je me suis battue et j'ai fini par avoir 2 enfants. Gloire à Dieu. J'ai une fille de 16 ans et un garçon de 14 ans. Ce sont des vrais miracles de la vie. J'ai dû avoir une vingtaine de grossesses pour avoir ces enfants-là. Et à chaque fois, chaque perte, on ne s'habitue jamais. C'est quelque chose de pas évident à vivre. L'hôpital, je connais parce qu'en termes de santé, il y a eu pas mal d'allers-retours à l'hôpital. Vous voyez quelques cicatrices sur mon corps, mais en réalité, j'en ai 17. C'est un vrai champ de bataille, mais chaque cicatrice me rappelle aussi par où je suis passée. Et le temps est limité, donc je ne vais pas pouvoir vous raconter tout le parcours, mais il y a eu des combats. J'ai fini par finir mes études. La toute première année où j'ai travaillé, j'ai continué à vivre comme si j'étais une étudiante et j'ai tenu la promesse, cet engagement envers moi-même que je vais faire construire une maison pour mes parents, pour ma famille, parce que on est toujours balancé d'une maison à une autre. Et j'ai fait cette partie-là. Et puis à chaque fois que mes petites sœurs, chacune de mes petites sœurs, quand elles avaient le bac, donc là je prenais le relais pour financer leurs études, même quand c'était encore à Madagascar, puis je les faisais venir une à une ici en France. Et donc on est 3 maintenant à habiter ici en France. Il y a une 4e qui est partie récemment à Mayotte et il y en a une qui habite à Madagascar auprès des parents parce qu'il faut bien qu'elle doit rester auprès des parents. Et il y a eu tout ce cheminement-là. Donc j'ai fini par me marier, avoir des enfants, avoir un travail. J'ai fait des études dans l'informatique et donc j'ai été consultante en informatique pendant quelques années. J'ai commencé à créer ma première entreprise, j'ai créé plusieurs entreprises. Mais à un moment de ma vie, j'ai fait tout ça, j'ai réalisé beaucoup de mes rêves. Vraiment, j'étais cette petite fille à Pessariette où j'avais rien, j'avais même pas de vêtements, j'avais que des jupes et les gens se moquaient de moi. Mais j'ai réussi à gravir tout ça et j'étais pas heureuse. J'étais pas heureuse, il manquait quelque chose dans ma vie. Il faut savoir que moi, il ne fallait pas parler de religion, de Dieu et tout ça. J'ai dit, mais si Dieu existait, pourquoi est-ce qu'il y aurait la pauvreté? Pourquoi est-ce qu'il y aurait tout ça? Oui, mes parents m'ont mis à l'église parce que j'étais obligée, j'avais pas le choix. Tous les dimanches, j'étais à l'église, on m'a baptisée, mais je croyais pas en Dieu. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée en France, j'ai arrêté d'aller à l'église tout simplement parce que à quoi bon? Avant, j'étais obligée, mais là, j'étais plus obligée. Et quand j'ai fait tout mon parcours, j'ai réalisé pas mal de mes rêves. J'étais un peu au sommet, mais j'étais pas heureuse. Et c'est qu'à ce moment-là où j'ai commencé à me poser des questions de la vie, en fait. Pourquoi je faisais des questions existentielles. Mais finalement, j'ai fait le cheminement aussi. Je voulais pas. C'était trop facile pour moi de me dire,
on va parler du christianisme et tout ça, mais parce que j'ai été quand même éduquée dans ce milieu-là, mais je voulais faire mon propre chemin. Et quand j'ai arrêté pas mal de choses dans ma vie pour vraiment trouver mon propre chemin une fois que ma toute dernière petite sœur, elle, a obtenu son master. Donc je me suis posé la question de qu'est-ce que je veux dans la vie. Donc j'ai commencé à créer mon entreprise et tout, et puis il y a eu le confinement et tout s'est arrêté. Donc là j'étais à terre, je ne savais plus trop quoi faire. Et c'est là où j'étais partie à mon Emmaüs à moi. C'était en Tunisie, entre deux confinements. J'étais partie, je me suis dit, je vais chercher un peu de chaleur. J'étais à terre et je voulais chercher un peu de chaleur. C'était mon Emmaüs et Dieu est venu me chercher dans mon Emmaüs. Et là, ça va. Je ne pourrais pas raconter tout le cheminement, mais c'est vraiment Dieu est venu me chercher. Je parle vraiment de rencontre. Je ne parle pas de religion, parce qu'au final, pourquoi je n'adhérais pas avant? Parce qu'on me présentait ce que moi j'avais reçu, c'était quelque chose comme une liste de choses à faire, une liste de si on fait ça, on va en enfer. Je me suis dit, mais qui va réussir à faire tout ça? Moi je croyais vraiment que la Bible, ça a été un peu, il faut bien mettre un peu d'ordre dans la vie des gens. Et en fait, finalement, quand j'ai fait ma recherche personnelle, où je me disais en fait, Dieu, prouve-moi que tu existes vraiment, parce que j'ai vécu quelque chose de merveilleux quand j'étais en Tunisie où je dis c'est pas possible. Là, je commençais à me dire il y a peut-être quelque chose au-dessus de tout ça, parce que c'est quand même pas croyable ce qui se passe. Et à ce moment-là, Dieu me rappelle 3 moments de ma vie. Le premier, c'était quand j'étais malade, je faisais tout ce qui était chimiothérapie, radiothérapie, etc. pendant le traitement de mon cancer. J'étais encore étudiante à ce moment-là et il y avait un moment où j'entends comme une voix qui me dit tu sais, je te laisse errer pour le moment, mais un jour tu viendras à moi. Je ne comprenais pas forcément, puis je dis j'entends des voix, c'est quoi ça? J'ai pas pensé en fait, j'ai essayé de chasser cette pensée. Le deuxième moment, c'était alors j'ai un collègue qui me parlait de sa fille qui est malade et des choses qu'elle ne pourra jamais faire. Et j'étais vraiment émue de compassion pour lui, parce que c'est quelqu'un qui est assez proche de moi. Et c'est comme si je me sentais impuissante par rapport à l'info qu'il est en train de me donner. Et là, je vois comme une vision. On était au restaurant, dans un restaurant asiatique, je me souviens. On était en train de manger. Et c'est comme une vision en fait qui se passe devant moi, comme ça, où je prie pour sa fille. Et sa fille est guérie. Alors, le principe, je connaissais, parce que je connais des gens qui font ça, mais pour moi, vu que je ne croyais pas en Dieu, je pensais que c'est des acteurs, on se met d'accord et on fait semblant. Je ne croyais absolument pas en cette capacité-là d'hommes, des gens, des humains, qui vont juste prier et que la personne puisse être guérie. Et le troisième moment que Dieu m'a rappelé, quand je lui ai demandé de me prouver qu'il existe vraiment, c'est quand mon beau-frère m'avait offert un livre. Et donc j'ai lu comme un roman, enfin, comme un livre. Et en fait, c'est l'histoire d'un combattant du Fatah qui était musulman, donc qui a rencontré Jésus et qui est devenu chrétien. Et quand j'ai fermé le livre, j'entends comme une voix qui dit, mais tu sais, toi aussi, je vais t'utiliser un jour. Ton histoire sera un témoignage. Une fois de plus, j'y ai pas pensé, je me suis dit, mais c'est quoi toutes ces choses-là? Sauf que quand, au moment où j'ai demandé à Dieu de me prouver son existence, ce sont ces 3 moments-là qui se sont passés à des moments complètement différents. Enfin, ce n'était pas rapproché du tout dans le temps. Et c'est comme des pièces de puzzle qui reprennent leur place, en fait. Et voilà, j'ai commencé à m'intéresser à la Bible, que dit vraiment Dieu. Et c'est là que je me rends compte que Jésus, quand il était sur terre, il n'a jamais parlé de religion. Il a toujours parlé de royaume de Dieu, de royaume de Dieu. Je me suis dit, mais c'est quoi le royaume de Dieu? Et en fait, j'ai donné ma vie à Christ parce que j'ai compris que ce n'est pas une histoire de religion, c'est une histoire de relation.
C'est une histoire de relation qu'on doit développer avec lui. En fait, c'est vraiment ça. J'ai donné ma vie à Jésus. À partir de ce moment-là, je deviens enfant de Dieu. Et avec ça, j'ai toute une nouvelle identité. Là où j'étais pas heureuse, et pourtant j'ai réalisé beaucoup de rêves. Hein, mais et là maintenant, j'ai trouvé cette paix. J'ai cette paix, cette joie. Et puis, on voit partout. Ma vie a radicalement changé à partir de là, puisque je ne vis plus pour moi-même, pour mes propres désirs. Là maintenant, mais c'est ça qui est formidable avec Dieu, c'est qu'il ne change pas la personnalité. Le caractère peut changer, et heureusement qu'il change le caractère, mais la personnalité, il m'a fait comme ça. Et cette personnalité-là, cette niaque, cette envie de réussir, elle est toujours là, mais maintenant, il m'utilise, il m'envoie un peu partout. Quand on parlait d'envoyer tout à l'heure, j'ai fait mon témoignage à Madagascar, j'ai fait mon témoignage à Mayotte, j'ai fait 3 églises à Mayotte déjà. Là, je entame une tournée en France, et Dieu merci, m'a mis à cœur d'écrire ce livre. Mon histoire, tout mon parcours, là je vous ai raconté quelques exemples et dans les grandes lignes, mais dans le livre je raconte bien beaucoup plus de détails, et je suis contente aussi de pouvoir raconter, je partage vraiment quelque chose d'assez personnel, parce que des fois on parle des réussites ou des choses comme ça et on ne voit pas l'envers du décor, mais là je parle sans filtre, parce que je pense que les gens ont besoin de ça aussi, et moi-même c'est parce que j'ai été guérie que je peux parler de ces choses-là, notamment des abus dans mon enfance. Et d'ailleurs, je suis agréablement surprise des retours que j'ai, parce qu'il y a des personnes à Madagascar qui ont lu le livre, qui commencent, ça délie les langues. Quand quelqu'un commence à parler, si elle arrive à en parler, moi aussi, il y a des choses comme ça qui sortent, et je ne pensais même pas, quand j'avais écrit le livre, tous les impacts que ça aura. Donc gloire à Dieu vraiment pour ce qu'il fait, ce qu'il a fait dans ma vie. Je continue à témoigner. Je vous invite vraiment à... Le vrai message pour moi, c'est vraiment ça, cette relation qu'on a avec lui, cette relation qu'on a avec Dieu, c'est accessible pour tout le monde, pour tous ses enfants. Il n'y a pas que quelques personnes qui peuvent entendre Dieu. Tout le monde d'ailleurs, ils disent, mes brebis entendent ma voix, nous connaissons la voix de notre bon berger, et on entend sa voix. Et le pasteur l'a dit aussi tout à l'heure, c'est que chaque personne est précieuse pour Dieu, parce que c'est vraiment le sang de Jésus. On a été racheté, chacun de nous a été racheté par le sang de Jésus. Waouh. C'est ce que le pasteur a dit, juste waouh. Et nous avons tous cette valeur-là, et Dieu, avant même la fondation du monde, nous a aimés, nous a créés, nous a conçus avant. C'est lui qui a tissé dans le ventre de notre mère, et il avait une idée derrière. Pourquoi il m'a créé moi? Pourquoi il t'a créé toi? Et Dieu veut que notre vie ici sur terre, qu'on puisse vivre cet appel qu'il a pour notre vie. Nous avons tout, et on utilise vraiment notre personnalité, puisque ça vient de lui, c'est lui qui nous a créés comme ça. Et c'est pas parce que non mais moi je suis trop ceci, je suis trop cela, mais c'est dans ce qu'il t'a créé, c'est parce qu'il sait ce qu'il fait. Et maintenant, il m'utilise pour ça. Donc, non seulement il m'envoie un peu partout, il y a plein d'autres projets encore. Je ne suis plus une petite fille, mais je suis toujours rêveuse. Et même que j'en ai fait mon métier maintenant, de réveiller les rêves chez les gens, de les aider à passer à l'action pour que chacun puisse vraiment vivre cet appel de Dieu pour leur vie. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Et... araka ny fanarahana tamin'ny mpiandramana zany dia hoe isy fotoana kely ahafahanareo mametraka fanontaniana koa raha ohatra ka misy. Voilà, donc comme elle a dit Lou, nous avons le droit de poser 3 questions. Nous avons limité à 3 questions s'il y a des questions, parce que tout à l'heure on peut encore avoir des échanges avec elle à l'extérieur. Elle a ramené aussi des livres si vous en voulez. Et puis tout à l'heure, cet après-midi, à partir de 14h, nous allons faire l'atelier avec Louvre. Est-ce que quelqu'un a une question à poser, que je vous passe le micro?
touché, mais différemment, à ma personnalité. J'entends toujours des personnes qui disent qu'ils entendent leur voix de Dieu, ainsi de suite. Mais moi, jusqu'à présent, je ne cherche pas la voix de Dieu. Mais un jour, peut-être, je réentendrai la voix de Dieu, mais jusqu'à présent, je n'entends rien. Je n'entends pas la voix de Dieu. Jusqu'à présent, aujourd'hui, je n'entends pas la voix de Dieu. Non. Mais je voudrais savoir comment vous connaîtrez d'entendre la voix de Dieu. Alors, quand on dit on entend la voix, c'est pas forcément une voix audible pour le coup. Dieu parle de différentes manières. Dieu parle déjà à travers sa parole. La Bible, c'est quand même la lettre d'amour de Dieu pour nous. C'est la parole de Dieu, c'est une parole vivante, c'est la vérité. Dieu parle aussi à travers des rêves, à travers des visions. Moi, personnellement, c'est vraiment ce canal-là. Dieu me parle beaucoup à travers des rêves et des visions. Après, je sais que selon les personnes, il y a des canaux plus ou moins privilégiés. Dieu parle aussi à travers les serviteurs, comme le pasteur qui nous a prêché aujourd'hui. C'est Dieu qui parle à travers lui. Là, c'est Dieu aussi qui nous parle. Voilà, directement. Dieu parle à travers des circonstances. Il y a des circonstances dans la vie où on sait très bien que ça ne peut pas arriver comme ça vient de manière surnaturelle. Tout ce qui est surnaturel n'est pas forcément de Dieu, parce que dans le monde spirituel, alors voilà, on sait, il y a deux royaumes, mais Dieu parle vraiment, d'ailleurs, tantôt d'une autre, d'une manière, tantôt d'une autre. Après, c'est vraiment la relation avec lui. C'est ça, chercher d'abord cette relation-là, parce que comme ça se passe comme entre deux personnes, hein, c'est à force en fait de côtoyer quelqu'un, on commence à connaître, on commence à distinguer, savoir même quand parce que vous êtes à la maison et que quelqu'un autre, vous n'avez pas besoin de voir. Imaginons vous êtes 5 à habiter dans la maison, vous savez tous, ah ça c'est un tel, ça c'est un tel, parce que on connaît la personne, on a tellement côtoyé la personne qu'on reconnaît en fait quand Dieu parle. Moi je dirais que c'est vraiment voilà, chercher d'avoir cette relation-là, et quand on est en relation avec quelqu'un, forcément qu'on commence à... On la connaît tellement bien qu'on sait aussi le message qui ne viendra jamais de cette personne-là. Moi, par exemple, j'ai ma copine qui m'a invitée. Si moi, je lui envoie un message, sa boîte écrit « Lou va envoyer ce message-là ». Et que si, je ne sais pas moi, si c'est des insultes, donc elle va se dire « Mais je ne sais pas, on a volé son téléphone ». Enfin, elle me connaît et elle sait très bien ce que je suis capable de dire ou pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Ben, on aura... Bonjour, je m'appelle Ilou et j'aurais une petite question, plus un conseil je dirais que question en fait. Dans mon entourage, j'ai une personne qui est malade, qui traverse aussi du coup le parcours, alors pas au même endroit mais que vous avez traversé, notamment au sujet du cancer. Cette personne-là, elle n'est pas forcément croyante, mais durant son parcours, elle s'est posé des questions du coup au sujet de la croyance. Donc, pour faire court, en gros, elle a fait un pas de questionnement sur l'existence de Dieu, mais à un moment donné, elle a fait un pas en arrière quand elle a eu des mauvaises nouvelles. Et elle n'a pas de base comme nous, comme vous, de notre enfance, bien que c'était un peu en pilote automatique, on va dire, mais ça reste quand même des bases qu'on nous a transmises. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'à travers ce livre, vous parlez un peu de ce message-là, un message d'espoir qui ne promet rien parce qu'on ne peut pas promettre à la place de Dieu, ça je l'entends bien, mais au moins de transmettre quand même ce message d'espoir et inciter la personne à se rapprocher de Dieu sans le forcer, parce que c'est pas à nous de forcer. Et voilà. Ma question c'est ça, est-ce que à travers le livre et votre parcours personnel, vous conseillerez de le lire à une personne qui n'a pas forcément de base biblique, on va dire, Oui, ni de le livre a vraiment été fait comme ça, en fait, a été rédigé parce que je raconte tel que je l'ai vécu. Et comme j'ai raconté, moi je croyais pas en Dieu et tout, donc je raconte vraiment le livre aussi comme moi je l'ai vécu, même l'entrée de Dieu dans ma vie. Et les retours que j'ai souvent par rapport au livre, c'est justement cette, comment dire,
Parce qu'au final, moi, quand je regarde tout mon parcours, moi, je pensais que c'était moi tout ça. C'est moi qui arrivais à faire des choses. Ça y est, je suis super louve, j'arrive à faire des choses. Mais en fait, Dieu a toujours été là. Dieu a toujours été là. C'est que bien après que je comprends ça. Quand il y a eu telle étape de ma vie, en fait, c'est parce que c'est Dieu qui ouvrait des portes, tout simplement parce qu'il voulait que je passe vraiment par toutes... Je me rends compte maintenant parce qu'il a racheté vraiment chaque bout de mon histoire. Et même dans mon entreprise aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi je suis passée par là, parce que c'est vraiment moi, tout le parcours qui est valorisé. Et le livre est rédigé un peu dans ce sens-là aussi, où c'est très subtil, l'arrivée de Dieu est très subtile, mais quand on comprend ça avec le recul, en fait, c'est juste une évidence qu'il a toujours été là et que ça ne pouvait pas se faire sans lui. Et donc, je conseille vraiment aussi le livre. Alors, on peut déjà être croyant et être très, très, très encouragé parce que, comme je dis, je rentre vraiment dans les détails. Ça peut nous parler toujours des différents aspects de notre vie, différentes facettes. Et pour quelqu'un qui ne croit absolument pas en Dieu, je conseille vraiment ce livre aussi parce que là, comment je présente Dieu dedans, c'est tellement subtil, c'est pas... Parce que moi-même, j'aimais pas ça. Moi, il fallait pas venir me voir avec des versets bibliques avant. Non, je ne voulais pas. Et donc, je comprends très bien ce que pensent ces gens-là. Et c'est pour ça que si vous regardez, Catherine, ça ne parle pas de Dieu, on ne sait même pas que je parle de Dieu, en fait. Et ça vient vraiment petit à petit dans la lecture. Une dernière question, s'il y en a une. Si... D'accord. Eny ary dia misaotra mankasitraka ny lovintsika amin'izao fandalovan'ny lova eto izao sy... Oui, juste un dernier message, alors s'il n'y a plus de questions. Je voulais juste vous encourager aussi parce que je sais que c'est notre cas. Parfois, on est très sollicité pour tout ce qui est, par exemple, des personnes qui veulent venir de Madagascar pour faire leurs études ici. On est très sollicité pour tout ce qui est demande d'hébergement. Et parfois, quand c'est des personnes proches de nous, en fait, on le fait. assez volontairement. Après, quand c'est des gens, on cherche parfois l'excuse pour ne pas le faire. Ah oui, mais je suis très occupée. Moi, je voulais juste dire que dans mon parcours, c'est vrai qu'il y a eu tout ça, il y a eu le gouvernement malgache et tout ça, mais il y avait eu un monsieur qui s'appelle Richard, qui ne me connaissait pas du tout, qui a été touché par mon histoire et qui s'est occupé de tout ce qui est démarche administrative pour pouvoir me faire une essai. En plus, j'étais mineure, donc il a accepté d'être mon tuteur légal sans savoir exactement ce que ça impliquait. Et pourtant, les impacts font que, avec tout ça, j'ai pu faire tout ce que j'ai fait. Et là même, je suis devant vous aujourd'hui grâce à ce oui qu'il avait dit. Parfois, on pense que c'est juste un petit geste de dire « Oh, c'est pas très grave, oh, j'ai pas pu, je trouve une excuse. » Mais vraiment, je nous encourage parce que des fois, c'est des vies qui changent derrière, en fait, et pas qu'une seule vie. C'est des vies de toute une famille, c'est toute une destinée qui change en fait, parce que vous vous êtes levé, parce que vous avez dit oui, pour une petite décision peut-être que vous ne pensez même pas qu'elle allait impacter, il y a toujours des impacts derrière, donc soyez encouragés et quand vous faites ça, faites-le de tout cœur, avec vraiment cette foi aussi que vous êtes en train d'aider vraiment quelqu'un. Merci beaucoup. Araka ny efa voalazantsika teo dia mbola misy ny fotoana iarahantsika amin'ny lova rehefa avy eo tondra boky ihany koa izy eo afaka alaintsika dinyzao raha ohatra moa tsy afaka maka zao dia mbola afaka jerena zany any amin'ny librairie CLC na amin'ny Amazon ihany koa dia mankasitraka anao ny fiangonana FPMA Aix Marseille amin'izao fandalovanao sy fizarana izany voalazanao teo dia mirary soa indrindra lova dia ity misy fankasitrahana kely fahatsiarovana avy aty à Marseille dia misaotra. Tonga eo amin'ny fotoanan'ny vavaka fisaorana sy fangatahana isika izao ry havana. Famelohan'izany dia mampiatsahany sampana rehetra aorianany asa sy fampahirezana mba hamerina ny hirahirahana vonjy. Ivavaka isika avy. Misaotra anao zay tompony ny amin'ity alady androany izay nazonaina andray ny teninao mba hiainanay tokoa satria ny teninao irery ihany tompony tena fiainana. Misaotra anao noho ny amin'ny zavatra rehetra nitranga teto amin'ity fiangonana ity.
satria tompo malala zany rehetrarehetra zany dia manambara fa miaina izay ary miaina ao aminao Jesosy Kristy tompo. Misaotra noho ny amin'ity alahady ity izay niarahana tamin'ny sampana lehilahy kristianina izay sampana velona eto amin'ny fiangonana hanatanteraka ny asanao Jesosy Kristy. Misaotra fa afaka mitombo amin'ny finoana ao aminao izay isan'andro isan'andro. Ankehitriny izay mivavaka aminao ho an'ny taranaka ity fiangonana rehetra ity, na izay rehetra efa nandalo teto na izay mbola eto, no mba hanao azy ireny tsirairay avy hitoerany ao aminao tompo, mba hiainany ao aminao Jesosy Kristy tompo fa ianao no tena fiainana. Mivavaka izay ho an'ny Madagasikara tamin-drazanay, tsy hita be ihany ny zavatra misy, tsy fantatra ny lalana izorana indraindray Jesosy tompo. Taio ny malagasy, taio ny tanin-janakay mba hiadana sofinaritra araka ny hiranay tompo malala. Mivavaka izay ho an'ity la Frantsa ity izay tany mampandroso anay, ny fiadananao ny toetra fehito, ary mba hiaina amin'ny finoananao tanteraka ity firenena ity, anatonanao bebe kokoa hatrany fa tsy sanatriana lavitra anao Jesosy, satria niaina ary nampiaina ny vahoaka teto ianao zany teninao zany tompo. Ka dia mivavaka izay mba hatsiarovan'izy ireo isan'andro isan'andro fa ao aminao no misy ny tena fiainana ary ao aminao no misy ny maritra mandrakizay. Mivavaka izay ho an'izao tontolo izao izay mangotrakotroka ny ady, tsy fantatra ny raha ampitso. Ao aminao no misy ny fiadanana Jesosy, ao aminao no misy ny filaminana. Ka dia aoka ianao hanolo-tsaina ny mpitondra tsirairay avy mba hibanjina ny fiadanan'ny vahoakany. Ary mivavaka ihany koa izay tompo ho an'ny mpianatra, ho an'ny mpiasa izay tsirairay avy reto ny fiasanay, dia aoka ianao hanatanteraka izany ary ampitomboy hatrany ny finoanay Jesosy, azonay manana anao amin'ny androm-piainanay rehetra, nananay fanantenana, fa na velona izay na maty dia ao aminao no mahasambatra aminao, mahasambatra anay. Ankehitriny ary sitraka indrindra no hamarana an'izao vavaka izao amin'ilay vavaka izay nampianarinao manao hoe raina izay andriamanitra ho masina ny andaranao, ho tonga ny matakanao, atao any sitraka endriavana tonga amin'ny hamaranana fotoantsika lavalava ihany, nefa minisomana tena isika fa misy zavatsoa lova soa hoentsika mody any amin'ny tokantranontsika tsirairay avy mivoaka n'ity fiangonan'ity sika. Eo am-pitsanganana raha nanaovantsika ny hira ho alahatra alohan'ny andraisantsika ny aoratsojano ataon'ny mpitandrina, ka ny andininy voalohany alohan'ny afatra ary alohan'ny tsodrano dia ny andininy fahatelo any no ho atao. Vita ny tsodrano dia ho faranantsika amin'ny atema fahadimy. Azadioana io fa ny fotoana no farana fa mbola misy ny asa fampahirezana ka nasanantsika rehetra izay tia hanatrika izany.
Izao no sady afatra sy tsodrano avy amin'ny tompo. Aza matahotra ianao hoe ny tompo miteny amintsika tsirairay isam-batan'olona. Aza matahotra ianao fa efa navotako. Ny anaranao nefa nitsoko anao ka ahy ianao. Raha mamaky vaky ny rano ianao dia ombanao aho ary raha miampitany io ianao dia tsy hanafitra anao ireny. Raha mandeha eo anivon'ny afo ianao dia tsy homay fa tsy andomanao ny lelafo satria izao ny Tompo Andriamanitra ao dia ilay Ray Masina Israely mpamonjy anao. Sarobidy eo masoko ianao sady be voninahitra, manan-danja sady tiako. Noho izany aza matahotra fa indro aho i Jesosy Kristy momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra raisy izany ka ary fanahy masina izay hatramin'ny tamondrina ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompontompo. Bon dimanche à tous.